Manahy mafy ny tsy ho tafiditra ao amin'ny lycée-mpanjakana intsony ireo mpianatra nanalaky BEPC ao Sabotsynameny. Amin'ny alahady izao vao hivaly ny fanadinana, nefa ny toerana ny amin'ny lycée efa feno ireo afaka seconde tamin'ny foibe-mpanadinana hafa. Ny fivoriana amin'ny 20 sy ny 20 aogositra ho avy izao no andinihan'ny FFKM ny tsao-kevitra nivoaka tamin'ny fikaonan-doha nataon'ireo 12 mianadahy solo-tenan'ireo filoha efatra tendrombohitra iraisana. Mety hivoaka rahampitso kosa ny lisitra ofisialy misy ny anaran'ireo kandida voasivany CES vaovao. Jiolahy roa sy mpiambina iray no namono ny ainy, trano telo voatafika androany vao mangiran-dratsy tetsy Ankadikely Ilafy. Jiolahy mirongo basy miisa valo no nanao ny fanafiana. Ary farany, entana tsinjarana, mbola misy ny azony 50 ariary ny fampitomboana tsiro-sakafo, ary mbola maro ny sakafo no amidy tsikelikely amin'ny ariary zato. Tsy afa-manoatra mpivarotra raha te halafo, tsy maintsy ampifandrifiana amin'ny fahefan'ny vidiny sarababem-bahoaka ny vidin'entana. Dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tomboky lasy tomboky vavy amin'izao hariva izao. Manasanao indray ary anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Nikolo TV sy Nikolo FM hatramin'ny farany. Aiza hoe sika malagasy amin'ny fahaiza-miaina maloto Antananarivo. Tsy ireo fako miparitaka eto seroa ihany mahatonga izany, fa ireo rewaka, valan-drano ary ny rora izay fendraky ny olona eny rehetreny. Manampitrotraka izany ny fofony izay tena mila tsy azo iainana intsony, indrindra fa efa manomboka mafana ny andro. Mila miova ny toe-tsaina ary mila fandraisana andraikitry ny tsirairay izany. Rehefa zavatra tsy mihetsika, tsy atahorana andaka, toy ny vody hazo, ny poto, ny fiara, dia anaovan'ny olona maloto avokoa eto amintsika. Sady mahamenatra no mampalahelo, fa hatramin'ny fiara mipetraka eny amin'ny parkina dia hibimpiazana avokoa. Efa tranga mahazatra eto an-tanàna izany. Ireo olona eny an-dalana dia mahita fa laza ratsy ho an'i Madagasikara izany tranga izany. Na ny vahiny mandalo ary ahoana moa tsy ahoana zao ve lasa vesy eny etỳ amin'ny Tsatrafiny. Tsika ny nova baraka amin'io fa tsy resaka ho iny. Dia na ny vahiny mandalo ary mahita an'io dia hoe tena ny Madagasikara c'est le pays pauvre. Tsy hafa fa ireo miaina manodidina eny ihany no tena manao ny loto eny rehetra eny. Tsy mahataitra azy ny hiaritra ny fofona masiso maraina mandrapariva ny andro. Eto Antananarivo anefa dia efa saika misy toeram-pivoahana avokoa ireo toerana be olona rehetra. Na dia eo azy ireo olona te hanovany zava-misy ka mananatra ireo mpanao maloto eny rehetra eny, dia izy ireo indray no lazaina ho miseho mahay, miseho milay. Ka ilay tsy azo tenena olona mpivarotra ety daholo efa tenenina ihany fa tsy ny teny zay fa tsy hitanay izy anana zay ary misikosikotra an'ilay pipianina na ny kiliana eto ary efa leo amin'ilay. Tsy ny pipi ihany anefa ny mandoto ny arabe n'Antananarivo fa ny rora isan-karazany sy ny taiparaky. Sady maharikoriko izy ireny no tsy fahalalam-pomba. Mino ireo olon-tsotra fa mety mahatonga aretina ho an'ny daholobe izany fihetsika tsy voatandrina izany. Saropady be ho antsika olombelona ny manimba ny fahasalamana. Dia voatery miaritra ny aretina zany dia fampatesana ny afarany raha tuberculose no mipetraka eo amin'ny fahasalamana vokatry ny rora sy ny rewaka ary ny pipi. Misy endry zava-tsaina velany fa misy lalàna mikasika an'ireny fanaovana maloto ireny. Fa eto Madagasikara ohatrany tsy miatra ilay izy fa tokony hatsapany tena ny tsirairay avy hoe fahasalamana ho anay, ny fanatanterahana, fahadiovana ety an-dalana ary mba fahalalam-pomba ihany koa anankiray e. Renivohitra i Antananarivo. Any amin'ny renivohitra hafa maneran-tany, andraikitry ny mpitandro ny filaminana miasa amin'ny fifamoivoizana, ny mitandro ihany koa ny fahadiovan'ny lalana. Na dia eo aza ny filazana sy fametahana fampitandremana no mety ho sazy miandry ny mpandoto, tsy misy mandray izany ho matotra. Fanovana toe-tsaina no ilaina, saingy ny toe-tsain'ireo tompon'andraikitra tokony hanome ny ohatra ny tokony hojerena mialoha. Manaraka ho azy ny an'ny vahoaka avy eo. Eto amintsika, mbola mifanilika andraikitra ny rehetra. Lafim-baovao ara-politika kosa indray, ny zotram-pilaminana ny dinika avy amin'ireo solon-tena ny filoha telo teo aloha sy ny solon-tena avy amin'ny filohan'ny tetezamita mikasika ny tolo-kevitra izay arosin'izy ireo fa manana krizy. Ateloana no nareta ny fikaonan-doha ny ireo solon-tena avy amin'ny ireo ankolafy efatra tetsy voapiraisana faravohatra ambony. Ary dia samy aiky ny solon-tena ny filoha teo aloha telo mirahalahy dia ny professeur Zafy Albert, ny amiral Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana sy ireo ny solon-tena ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina. Fa isan'ny sakana tsy nampahomby ny ezaka fampihavanana eo ambany ny fitarihan'ireo filoham-piangonana mpitarika ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM. Ny tsy mbola eto an-toerana ny filoha teo aloha dia Marc Ravalomanana. Ny avy amin'ny ankolafy Ravalomanana
dia ahitana ny manandafy Rakotonirina, Naikeliana ary Maître Désiré Randrianarivelo. Avy amin'ny Ankolafy Ratsiraka kosa dia ahitana ny Jean de Dieu Nangty, Montfort ary Simon Pierre. Avy amin'ny Ankolafy Rajoelina tanany Augustin Andriamananoro, Nirlanto Andriamahazo ary Jean de Dieu Maranty. Ny Ankolafy Zafelbert nahitana ny professeur Miandroso Jean Marcel, Paul Rajonarivelo ary Imbikinaklé. Apetraka tao anatin'izay lahadinika izay indray ny olana izay mbola mipetraka ankehitriny ny tsy fahatongavan'ny filoha teo aloha. Anisan'ny lahadinika tao anatin'izany ihany koa ny famahana ny krizy lavareny diavin'ny firenena malagasy. Ary anisan'ny lahadinika ihany koa ny fametrahana sy ny fanajana ny tondrozotra izay vita soni, ny zotra ampiralahinana ny dinika ary misy ny tsirim-panantenana amin'ny anatanterahana ny fiaonana tampony eo amin'ireo filoha efatra mirahalahy ireo. Tetsekilan'izay dia tsy hafananeo hevitra tamin'ireo mpanao gazety, ireo mpizaika rehetra noho ny antony maro isan-karazany, akoatra ny Andriamatoa Elize Ratsiraka avy amin'ny Ankolafy Rajoelina. Samy mahatsapa inona ny olana eto amin'ny firenena. Ny tovizana dia samy mahafantatra hoe inona ny vahaolana, fa le lalana tongavana amin'izay vahaolana zay zany eo zany no mbola misy tsy fitovian-kevitra kely tsy hoe kely madinika kely bolitika zany, fa point vitsivitsy zany no tsy tovizan-kevitra kanefa point mafonja mavesatra. Andrasantsika ny mety fivoarany toe-draharaha eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ary ny 20 sy ny 20 ny volana Aogositra ho avy ity kosa no atolotry izy ireo izay dinika sy ny lohahevitra izay natolotry ny Ankolafy tsirairay avy aterina any amin'ny FFKM, ary ao anatin'izay indray ireto farany no mandinika farany izay tena ampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena mba hivoahantsika amin'izay krizy izay. Ipetraka ho lahadinika fotsiny indray ve izy ity sa dia ho raketina ho boky ka tsy misy ijery ny fandiniana ny raharam-pirenena sy ny vahaolana maharitra amin'izao fahantrana mahazo ny vahoaka malagasy izao. 20 minitra eo izay no vita ny fiainana tamin'ny filoham-piangonana izay tonga teny an-toerana tamin'ity hariva ity. Fantatra fa alefa hosiny avin'ireo mpitarika Ankolafy efatra ny convention de paix izay tapaka teny an-toerana aorian'io sy ny indray no amaritana momba ny resaka fifidianana. Tsy nisy kosa ny daty na ny toerana, izany hoe ny antsipriany nomeny avy eo amin'ny FFKM momba izany. Manana hatramin'ny raha ampitso sabotsy ny CES andiniana ny antsiprian'ireo antoto taratasin'ireo kandida rehetra nahazoana fangatahana manokana na n'ireo kety. Isy ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ho tanterahan'izy ireo raha ampitso raha ny vaovao voaray tamin'ity androany ity. Hatreto aloha fantatra fa kandida enina na fito eo no mety hiala ao anatin'ny lisitra, ary ny filohan'ny CST Tolaira Solosoa ihany no mbola niala sitrapo hatramin'ny androany hariva. Izavy ary ireo kandida mety tsy ho hita ao anatin'ny lisitra intsony. Isan'ireo ny Amiral Didier Ratsiraka, ray amin'ireo kandida tsy eken'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no izy mipitarika ny mouvance voakasiky ny fepetra tsy nipetraka enim-bolana teto an-tanindrazana ny alohan'ny daty saika hanaovana ny fifidianana. Tsy mbola nisitaka ny sitrapo hatreto ary tsy mihevitra ny hanao izany raha ny fanazavan'ireo akaiky azy. Lalao Ravalomanana, ray amin'ireo kandida tsy eken'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no izy vadiny filoha teo aloha Marika Ravalomanana izay efa nanaiky fa tsy hirotsaka ho fidiana. Tonga teto Madagasikara hitsabo andreniny ary nivadika nanao politika indray avy eo. Voakasiky ny fepetra tsy nipetraka an-tanindrazana enim-bolana ny alohan'ny datim-pifidianana ofisialy farany ny eken'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Andry Rajoelina, filohan'ny tetezamita ankehitriny, no izy lehiben'ny mouvance Rajoelina, ray amin'ireo kandida tsy eken'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, nanaiky ampahabe maso ny tsy hirotsaka ho fidiana indroa ary niverina tamin'ny tenin'ny indroa ihany koa. Kandida sy napozina tamin'ny lisitra farany nivoaka teo, voapanga ho nametraka ny antota taratasiny taorian'ny fepitaona voalaza ary tsy pahan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa. Isan'ny kandida mety sy ao anaty lisitra intsony ihany koa ny kandida niavitra ho an'ny firenena Lazara Zafiarson noho ny raharaham-pitsarana namatotra azy farany teo ka nazahoany sazy niantona 2 volana. Kandida maromaro kosa no voalaza fa tsy mahafeno ny fepetra voalazan'ny lalàna momba n'ilay hoe fipetrahana enim-bolana teto Madagasikara mialohan'ny datim-pifidianana farany ny eken'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ka namoahana ilay lisitra farany. Isan'izany ny Mpandrarara Toekarena no PDG ny groupe Axius, ny Rado Ravalomanana filohan'ny antoko ny fanany Mahaolona.
toraka izany ihany koa ny candidat Camille Vital izay mahasovon'ny firenena malagasy tany Genève izay mety ho voakasika fepetra hoe tsy nipetraka teto enim-bolana io. Fa isan'ny mety ho olana ho azy ihany koa ny takelaka lehibe misy ny sariny miariary etsy Andraharo, takelaka izay mandika ny voalazana lalam-pifidianana momba ny fampelezan-kevitra. Ankoatra azy ireo, mety sy ao anaty lisitra ihany koa ny candidat tsy miankina Emma Roussel na Rasolo Voangy, Mpandrarara Toekarena, Talienne Patromady izay voakasika ilay fepetra momba n'ilay hoe tsy nipetraka teto nandritry ny enim-bolana ihany koa. Androany tamin'ny valora maraina moa ny tapitra ny fotoana nandraisana ny requête momba ny fanavaozana ny lisitry ny candidat filoham-pirenena. Fantatra fa miisa 420 ny requête voarain'ny teny anivon'ny CES. Raha mpitso raha aloha indrindra no ivoan'ny lisitra vaovao mirakitra ny anaran'ny candidat mahafen'ny fepetra rehetra takiny ny feuille de route sy ny fianakaviam-be iraisampirenena. Amin'ny talata 20 aogositra ho avy izao no tapitra ny 7 andro anan'ny CES vaovao fotoana ary tokony ho fetra farany ahafahan'izy ireo mamoaka ny lisitra vaovao misy ny anaran'ireo candidat ho filoham-pirenena. Hatreto aloha izany tsy mbola nisy ny candidat nisintona an-tsitrapo ny filatsahako fidiana ankoatra ny général Dolin Rasolosou. Ireo candidat telo Andry Rajoelina, Didier Ratsiraka ary Laura Valomanana tsy misy ny mihevitra ny ala hatreto. Ho an'ny candidat Valomanana lalao aza dia nametraka tahirin-kevitra fiarovan-tena na karazana memo hiarovana ny maha candidat azy ny mouvance Valomanana androany maraina. Ny anton'izany hoentin'ny mpiaratia amin'izy ireo. Androany maraina matsy ny mouvance Valomanana nanatitra taratasy teny amin'ny bureau-ny CES vaovao zany. Misy fitoriana 7 angamba hono nanatitra taratasy ny mouvance Valomanana mikasika an'izay mba hanazava ny fiarovan-tenany satria araky ny fijerinay zahay pomba ny mouvance Valomanana ary tsy mahamendrina miteny an'izany hoe mpanara-dalàna dia ara-dalàna ny candidaturany mino ary matoky ny fahendren'ny CES vaovao zahay satria mpahay lalàna reo ary manaja lalàna. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra avaratrano. Jiolahy roa sy mpiandry tanàna iray no maty tamin'ny fanafiana amin'ny tampim-piadiana indroa misesy tamin'ny trano roa samihafa alina tany an-toerana ny mpanao gazety ny Cool TV sy ny Cool FM. Tao tsara farasabotsina mena no nisantaran'ireo jiolahy ny fanafiany alina. Tamin'ny 12 ora alina ireo jiolahy miisa 7 nitondra kalaknikov 4 no nanafika ilay trano voalohany. Notapahan'ny fil barbelé tamin'ny tambony idirany. Norahonany ilay mpiandry tanàna moa ny trano saingy nanohitra. Teo ny nitifirany azy intelo teo amin'ny tongony sy ny lohany ka nahafaty azy. Ekartiany tratrany voalohany dia nitaretiny tarety garage tariry dia nitereny hoe aiza misy an'izy telo mianaka dia avy eo izy nitarety ny gardien teto ny varavarakely dia teo nitifiriny basy dia rehefa avy nitifiriny basy dia niditra ny roalahy no eninay izany tafiditra dia niakatra tany ambony dia nisavasava ny entana rehetrarehetra dia sy entana lafo vidy vao tsy rambony tanany ireo izany dia lasany mbola madinidinika mipetraka tao ambony latabatra teo dia ménagère les couverts de luxe reny dia portefeuille. Noho ny fahatahorana dia niafy n'ireo tompontrano saingy ny antso ny manodidina sy ny mpitandro ny filaminana tamin'ny finday. Tsy nisy sany voaka raha tsy efa lasa efa ela ireo jiolahy ary nahafantatra fa efa tonga tao an-toerana ny zandary. Popazy tamin'ny voalohany nenay tamin'ny 12 mahery teo dia aveny izy no nitsikitsika koa ilay vavahadinay etsy. Dia zareo zany ohatran'ny hoe mizarazara manodidina mihitsy. Na eny soufflé indray mandeha izay tamin'ilay popazy voalohany ohatran'ny hoe soufflé matahotra asa tsy haiko na ilay hoe ilay gardien ihany nisoka soufflé tamin'iny na inona. Rehefa lasa mihitsy ry zareo vao nasamy mivoaka ny olona satria avery zareo mbola nanao popazy indroa. Tafaporitsaka ireo jiolahy ny azo ny fanafiana faharoa tena nokendreny satria dia ny mpiandry tanàna mihitsy no niraitsin-kombakomba tamin'izany. Tsy nisy volamena fa nanana tena lafo vidy manokana raha teo tao amin'ny trano voalohany. Nitsimbadika ny tantara tao amin'ny trano faharoa tao Ankadikely Lafy satria dia ren'ireo tompontrano nampidirany mpiandry tanàn'ireo jiolahy. Raikitra ny fifampitifirana tao an-trano sy tety ivelany ka lavon'ilay tompontrano no roa tamin'ireo jiolahy. Raiky tahotra ny enina ambiny ka nitsoaka. Tratra ny mpitandro ny filaminana efa teny an-toerana nefa izy ireo. Hita tany aminy ireo entana norpainy tamin'ny trano voalohany.
Raha ny vaovao voaray dia andian-jatovo mpanao ringoby monina ao Amboditsiry reto andian-jiolahy reto. Mbola mitony fanatediana ataon'ny mpitandro ny filaminana. Iverenantsika ny lafin'ny politika voaray eto am-pelatananay amin'izao fotoana izao ny fanazavana avy amin'ireo solotenin'ireo filoha efatra naona tamin'ny filoham-piangonana teny Andohalo izay tapitra minitra vitsy izay. Ka natao teto aloha dia convention mba ihonany izy chef d'état efatra mbola zay ihany zay tsy anaony anatiny satria mbola devoir iny fa izay nataony eto dia iroso makany amin'ny tena fivoahana amin'ny krizy sy ny tsy fivemberamberana amin'ny krizy ary indrindraindrindra mba hatongavana any amin'ny fifidianana ekeny maro zay nidinika teto reto moa reto rahalahy reto afaka manampy any fa mety misy latsaka ny tenena zay ny mahatoro solotena za eto zany dia solotenany filoham-pirenena telo taloha sy ny filohan'ny tetezamita amin'izao fotoana izao. Mety ho vita alohan'ny fifidianana ve zay fasika aminazy ia ny tsika zany araka n'le voalaza teo tsy dia ho volagnina eto daholo zany ny zavatra agnatin'le convention de paix fa tsisy araka voalaza teo le volagny zokibe professeur Miansoa ny tratrarina ane dia nisy une élection dans des conditions de sérénité et d'apaisement ka anjarany rehefa mapetraka le sommet les 4 chefs d'état zay ilamina ho azy zany élection zany fa tsisy élection dans des atao zany en catimini na alavavita fa anjaran'izy efatra amin'ny rahalahy mianaka zany no mandamina amin'izay fa tsisy hoe resaka hafa koatr'izay. Lafim-baovao hafa kosa indray niakatra teny amin'ny fampanoavana androany ilay raharahady tany tranga teny Masinandriana Ilafy. Ireo tompon-tany no nitorino ny fandrahoana nataon'ireo mpiavy izay tsy vao izao no nitetika ny angalatra ny tanin'izy ireo fanadihadiana. Ny taona 4 no nanomboka ny raharaha mahakasika ny tany antsoina hoe Bekamangarano mirefy 2 hektara eny Masinandriana Ilafy. Olona maromaro no namaritra ny tany tamin'izany fotoana izany izay nandraisan'ny fokon'olona fepetra tamin'ny fampahafantarana manam-pahefana. Fa nisy procès verbal nataon'ny huissier de justice tamin'izany karakara maître Rassonay François de Sales tamin'ny 8 mai 2004 dia anisan'ny voasoratra tato anatin'ity synthèse ity zany ny olona tena mikarakara amin'ny fakana an'ity tany ity zany dia zany Rasolofomana Zorasoanay zany izay anisan'ny mbola tonga teto indray tamin'ity 2013 ity. Niala ireo mpangalan-tany taorian'izay ka nanginginy ny raharaha iny. Niverina kosa izy ireo niaraka tamin'ny olona maromaro ny voalohany volana aogositra lasa teo namaritra ilay tany indray. Tsy vitan'izay fa sady nandraona sy nanankirotan'ireo mponina sy mpamboly efa nanatsara ny tany tafiditra hatramin'ny resaka ody gasy. Sady tsy vitan'ny tanin'olona ihany no alainy fa rehefa tonga ny amin'ny 12 atoandro dia misy rangabe anankiray tany roa izay mpimasony zareo dia manjaraka zavatra eto amin'le vato. Mataona maro zany zay mipetraka teto tsisy olona nanelingely ny fambolenay naniry tsara teto fa tonga reny olona ireo zany nanao anditra maro be sady mamy ny sasany no manao didijadina hoe taninay ity dia ny volinay zany naripajipany daholo. Zay aloha ny tena zavatra mampanailanay ilay resaka hoe tranonay rodanina mihitsy nefa zavatra efa elo zavatra tsisy mikitika zany hatramin'izay. Mpalailanay fotsiny dia le tranonay aorodany zareo fa tsy efa niteny anay izy hoe ny dadava tranonareo dia izao fa ny trano tsy maintsy ho arodanay. Nisy ramatoa anankiray narajo velona raha ny tongeto tsy miala eto zay vao tovy tongeto izy mangazanay potika tanteraka. Izy niraza misy gendarme polisy. Rehefa nangatain'ireo tompon'andraiky mpahefana tao an-toerana ny taratasy manamarina ny fananin'ilay tany dia taratasy fifampivarotana na acte de vente laharana 7/10 tamin'ny taona 2017 natao tany Manjakandriana no nomeny. Tsy nionona tamin'izay nefa ireo mponina fa nanamarina ka teo nahitana fa taratasy sandoka ilay taratasy fifampivarotana. Rehefa namarina tany Manjakandriana ilay taratasy dia ilay acte de vente dia hita tao amin'ilay acte de vente hoe faux le izy. Faux le acte de vente nataon'ny zareo izay acte de vente numéro 67 1951 izay tany tena hafa mihitsiny saingy nalainy zareo ny andinindininy fampivarotana io dia namorona ny acte de vente vaovao.
raha ny loharanom-baovao voaray dia tompona andraikitra ambony amin'ny fitsarana tony magistra sy avoka no mpiara-miombinantoka ka isan'ireo mikasa haka ny tany ireo ary efa hatrany Ambohimanga kely sy Ambohipo foky tamin'ny manodidina izy ireo no manao izao asa fampiororoana sy fanaovana raha matahora amin'ireo efa nanatsara ny tany hatramin'izay. Rehefa tambatra dia efa mahatratra hatramin'ny 300 hektara mahery ny velaran-tany anaovan'izy ireo an'ity fomba iray ity. Marina fa mbola teo anivon'ny juge d'instruction ny mahakasiky ny raharahiana hatramin'ny hariva teo, tsy mbola misy ny didy ary mbola mitony fanadihadiana mahakasiky izany. Efa mbolana maro no mampikaikaiky ny olona ity lavaka eto Analakely ity akaiky ny lapan'ny tanàna, araka ny fantatra nanomboka andro vitsivitsy izay ny asa fanarenana ilay fantson-drano ambanin'ny tany na tonga io lavaka io. Miantona nefa ny asa amin'izao fotoana izao manazava ireo mpivarotra manodidina. Ny anarako André, io zany namboarina eny nisy lavaka teo zany dia namboarin'ny commune io problème an'io zany ny resaka bus efa resaka tamin'ny tompona andraikitra tamin'io moa zany dia hoe resaka bus efa plus ou moins zao 3-4 jours io zany nijanona teo fotsiny dia ohatran'izao dia rehetra amin'ny zao ny rano dia avany misy rano mandeha dia rano maloto dia zay zao manakarama olona manatataka an'io zany mandavan'io mandeha any nandeha tao amin'ny commune moa dia niteny izy hoe ataovy raha ohatra any taotrany zahay mpivarotra eto zany manakarama olona. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray ny alahady ho avy izao no hivaly ny fanadina mpanjakana BEPC ao amin'ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo Avaratrano ao amin'ny fitoerana Sabotsina Mehana. Mpianatra miisa 480 no voakasika izany. Aorian'ny baka kosa vao hivaly ny seconde no ny mahifitoerana iadina ny baccalauréat ao Sabotsina Mehana ihany koa. Mbola manjavozavo ny toy ny fianaran'ireo ankizy nanala ny fanadina mpanjakana BEPC ao amin'ny fitoerana Sabotsina Mehana, farim-piadidim-pampianarana Antananarivo Avaratrano. Miankina amin'isan'ny toerana malalaka na capacité d'accueil ao amin'ny kilasy de seconde amin'ireo lycée mpanjakana no ahafahany mandray ampahany amin'ireo mpianatra afaka BEPC. Tsy maintsy misy fiantraikany any amin'ny fahafahan'ireo lycée mandray ireo mpianatra avy ao Sabotsina Mehana ity fahatarana ity. Efa nivaly seconde ho an'ny fitoerana sasany ka mety voafetra kokoa ireo mpianatra afaka hiditra seconde any amin'ny lycée mpanjakana. Mety misy kely ihany aloha fa ireo lycée rehetrarehetra ireo zany efa mahafantatra ny ka misy anay aty lycée Sabotsina Mehana dia efa afaka mifampiresaka zahay dia efa fantatry zareo le izy dia efa manaiky izy. Raha vao mivaly zany ny seconde dia mandefa liste des admis any amin'ny zareo zahay arakaraka ny capacité d'accueil angatahany zareo. Mbola any amin'ny fandraisana ny valin'ny fanadina BEPC ny sain'ireo ray aman-dreny sy ny mpiadina. Misy amin'ireo mpiadina no efa mitsinjo ny lycée Everiny anohizana ny fianarana. Hatramin'izao moa zao dia mbola tsy mivaly ny BEPC fa tamin'ny larobia zay no nanantona tany amin'ny lycée Andrenapomerina tany Sabotsina Mehana dia hoe mbola vao nanomboka ny tsara mihitsy zany zareo. Efa nanao BEPC teknika dia eo amin'ny LTP AP-Filoha mianatra. Fa niriko zany hoe hiditra amin'ny fanjakana mba tsy hoe andany vola be. Raha nambaran'ireo mpampianatra mpitsara teny amin'ny fitoerana Sabotsina Mehana dia efa nanomboka tamin'ny alarobia ka mamaraparana ny fadikana naoty izy ireo amin'izao fotoana izao. Aorian'izay dia mbola anao ny fampitahana ny naoty sy ny fandaminana madinidinika. Amin'ny alahady arak'izany vao hivoaka ny valiny. Mbola tsy nivaly nefa ny olon'ireto mpampianatra amin'ny vakasion antony tsy nitsarana ireo taratasy mpanadinana. Ho an'ny fonctionnaire zany ny efa nivoaka ny vacation 2011 fa ny non fonctionnaire mbola tsy nivoaka dia ny 2012 samy mbola tsisy nazo na ny fonctionnaire na ny non fonctionnaire. No nalain'ireo mpampianatra mpitsara ireo ankizy izay hiarany tsy firarahin'ny tompona andraikitra no antony nitsarana ny fanadina BEPC saingy tsy mbola miato ny fitakiany. Araka ny efa nentina tamintsika tato anatin'ny fampahalalam-baovao omaly naona tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny foiben'ny toeran'ny Malagasy miaramiainga teny Andrefanambojanahary ny kandida ho filohan'ny pirenena Ajo Andriananarivelo. Fotoana izay nahafahany namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety maro momba ny fiainan'ny pirenena ka nilazany fa mila mirosany amin'ny fifidianana fa tsy tokony hifamingana na sanatria anao izay fanakorontanana eto. Disy izay mihevitra fahita tombontsoa eto amin'ny fanakorontanana araka ny nambarany omaly. Fotoana izay naneho ny hevitra mahalona ny mpanao gazety momba ny raha Kultivy School FM ihany koa. Tsy mitombona velively zany ny filazana ny hoe tsy niasa tsony io tele io ka izay ny antony isitomana anazy satria raha nandeha ny Dream inona dia kanal anankiroa nampiasain'ilay société Dream TV dia io kanal io izay natao hoe Dream TV
izay anazy ny licence sy ny anynao TV taloha. Raha ohatra moa tsy azo atao ny mamindra ohatr'izay a dia tokony ny viva zany ange tokony tsy nandeha intsony satria ravinala taloha misy tompona andraikitra ny ravinala moa hoe raha fantadiavako azy ny cahier de charge ny viva hatramin'izao mbola amin'ny anaran'ny ravinala ary raha ny licence any amin'ny pelantanan'ny viva ohatra dia amin'ny anaran'ny ravinala ka tsy fantatra raha ohatra tsy mety zay dia tokony atao tsy mety daholo ny rehetrarehetra. Mikasika ny Tiny TV dia misy candidat raha latsaka eo manana licence ny TV nalain'ny Tatafanga dia ny radio ny tompony ary misoratra ny monsieur Charles Aimé izay secrétaire général ministère de communication koa taloha ka iza ihany ary ny atokisana zany ao anatiny eo. Ary nandeha io Tiny TV io Tiny radio io fa noho ny fahaverezan'ny fitaovana tao aminy dia izay ny janonany ary izay ny nandraisan'ny SMPCA tatory ka io aodony moa ny atotataratasy ao amin'ny teknisianiny ao hoe raha mitoy ny harcèlement politika daholo zany raha mbola manana toe-tsaina ohatra zany tsika no manao tsy fitovizana amin'ny samy malagasy dia sarotra ny fiarahamonina ary sarotra ny ampilambina ny fireneny ity ka mino sy manantena fa dia samy andray ny andraikitra talifiny aby azo daholo ny tsirairay avy ary indrindra mba hanao izay ampilamina ny firenena fa tsy vahaolana mihitsy ny taritana korotana eto ary mety misy diso eritreritra ny hoe raha tonga ny korotana dia mahita tombony amin'izany izy mety izy manokana mahita tombony fa ny firenena sy ny boaka malagasy tsy tombo tsy tanteraka amin'izany fa izay averiberik ihany tsy midika korony fa hoe very tengenam-pody aloha zao tsy folaka fa mandefitra ary tsy mbotry voasambojaza daholo ny olona manaraka bokony tsy fidy indraindray tsy azo ararotina nefa zany fa tsy ampilamina antsika menakany. Eo amin'ny pejy toe-karena kosa indray nanapa-kevitra ny vovonana ivondrona ny sehatra tsy miankina fa iverina andony hetra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana indray rehefa nampiato izany ho fampisehoana ny hevitr'izy ireo mahalona ny toe-draharaha politika eto amintsika ankehitriny. Nanomboka ny volana Jona sy Jolay teo izy ireo tsy nandoetra intsony. Fihetsika natao hanamariana ny tsy faneken'izy ireo ny zava-misy izay miantraika ratsy amin'ny fiainany sehatra tsy miankina ireny natao ireny raha ny fanazavana azo ihany. Naomby ny tsy fandrotsahan'izy ireo ny hetra tamin'ny kitapom-bolam-panjakana saingy noho ny tsy fandoavan-ketra tsy mifanaraka amin'ny tanjon'ny orinasa maro dia hanatsahatra aloha izany. Mihamantra ve ny malagasy araka ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena 2.9 malagasy dia miaina amin'ny latsaky ny $1 isan'andro. Mazava ho azy misy akony amin'ny fahefa-mividin'ny tsirairay izany. Samy manao izay fomba ahafahany mihinana isan'andro ny olona rehetra na dia nena izany fahefa-mividy izany setrin'izany amidy atinjarany avokoa ireo entana rehetra ilainy eny an-tsena. Arao ny fanadihadiana. Raha ny hita eny an-tsena efa voatsinjara anatina fonosana kely amidy $100 ny ankamaroan'ny entana. Ny menaka, siramamy, diloilo sy ny sisa ny voakasika izany. Tsy maharaka mividy entana amin'ny litatra sy ny kilao intsony ny olona hoy ny mpivarotra. Mividy atsinjara ny betsaka. Ahoana ny fividin'ny olona? 200, tsako fefany eo. Dia ho anareo azona tombony kokoa izay no iza no azona tombony kokoa ilay mivarotra betsaka sa ilay mivarotra kelikely? Koka moa hita hoe iza ny azahoana tombony fa tsy mitovy ihany fatrany iny. Izany hoe betsabetsaka no mividy rehefa manilaka ianao. Inona avy ilay entana azo tsinjara ina ohatra? Ohatra hoe Jumbo, menaka, diloilo misy amin'ny sase. Ho azy ireo, arakaraky ny entana amidy mety azona kokoa ny manao atsinjarany. Misy fotoana kosa ny ambongadiny no tena ahitana tombony. Avoazana kokoa mba mandehandeha zany ny tsena fa ilay izy tsy dia avoazana. Koka moa hita hoe iza ny azahoana tombony fa tsy mitovy ihany fatrany iny. Mandeha amin'ny kitapo zany tena be tombom-batrana teto dia iny zany tsy mihodina amin'ny fatrana to dia izay lanjany iny ihany ny voatanana azy. Ho an'ny menaka manokana, mahazo hatramin'ny $100 ka hatramin'ny $700 ambony isaky ny litatra ny mpivarotra iray raha mitsinjara izany amin'ny $100 sy ny $100. Izany raha teo, ny mahavantana amin'ny mpividy izay mitady androany izay anina androany. Nenay tsinjaranay koa nenay ny azo androany, hoanina androany rapitsy, hoanina rapitsy.
tsy mahavita an'le ihany zay fa tsy maintsy mividy atsinjarany foana. Avoazana ho anareo ve nefa ny hoe mividy atsinjarany? Nga hita zay avoazana fa zay foana aloha tsy maintsy henany. Ao koa anefa ireo manao kajy ary mandeha eny amin'ny mpamigady mihitsy rehefa miantsena. Tokana ihany ny tanjona ny ahazo mora kokoa, andany kely kokoa. Le vidy betsaka aloha mavoa satria any amin'ny grossiste ianao vidy betsaka dia mahazo tombony bebe kokoa zany ny vola mipetraka any am-paosinao. Fa raha ohatra ianao mividy atsinjara mety vomafy any satria raha ohatra vidy ray roa ianao telo tombo manao tombo kelikely kokoa ny prix an'olo vidy menaka en gros vidy entana ianao lehibe dia be. Efa fahazarana eto amintsika ny mividy atsinjarany. Ny fonosana fanomezan-tsiro sakafo izay efa amidy ariary zato aza mbola zaraina roa indray fa tsy takatry ny olona hoy ny mpivarotra. Hatramin'ny toaka aza tsinjaraina mahazo ny ariary zato sy ny roanjato. Pejy hafa kosa indray fifanaraha-piara-miasan'i Madagasikara sy Inde eo amin'ny lafiny fifanakalozana ara-barotra. Vokatra malagasy 7,700 karazana ankehitriny no fantatra fa afaka miditra ankalalahana ny Inde. Tafiditra amin'izany ny voamaina samihafa, ny vokatra an-tanety sy an-dranomasina maro toy ny crevette sy ny trondro, fa eo ihany koa ny fitaovana momba ny fikirakirana ny lamba. Iverenantsika ao anatin'ny fanadihadiana manokana izany amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manaraka. Fanampian'ireo zokiolona monina ao Ambohimamory tamin'ny alalan'ny fanomezana akanjo fitafy sy vary ary haninkotrana nanamarian'ny vota na ny vondron'ny olon-tsotra ny asa sosialin'izy ireo. Miisa 700 eo ireo zokiolona nahazo izany ho fitsimbinana azy ireo izay tsy hanasa ny ankamaroany. Nanambara moa ny filoha nasionalin'ity vondrona sosialy ity fa santatra ihany natao androany ary mbola itoy izany manerana ny nosy ho an'ireo sahirana sy tsapa fa mila fanampiana. Efa maromaro ny zavatra nisantarinay azy tamin'ny fokontany ankoatra ny teto Ambohimamory. Ny olona nomena fanampiana dia ireo ray aman-dreny tena sahirana manantena. Ao ireo izay efa raha malala moa izany ray aman-dreny izany manodidina ny 80 taona, 50 taona mahery ihany, 70 taona dia iarahantsika mahita ireo izy efa tsy atenaina intsony hoe hanana asa mahavelona fa dia izay ilay hoe marika fanajana ihany koa dia teo amin'ny 70 eo zany zareo izay tena sotsongaina tao anatin'ny quartier tato anatin'ny fokontany Ambohimamory. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao 504 ireo tanora eny amin'ny anjerimanontolo eto Antananarivo. Izy ireo no tompona andraikitra amin'ny raha ampitsoka izay no antony anentanana azy ireo handray an-tanana ny fametrahana ny fandriampahalemana. Tanora 10 notsongaina avy teny amin'ny Universitény Antananarivo no nifanina tao anatin'ny initiative de paix à Madagascar 2013. Ireo mpianatra ireo dia nanao hetsika manaingy amin'ny fampandriana fahalemana ny toerana misy azy na koa nanao asa soratra mahasintona ao amin'izany fanazavana. Anjerimanontolo anaovana satria misy mpianatra misy 25 000 étudiants eny amin'ny université dia nefa ao anatin'io misy tension, misy conflit dia zay hoe aloha zay aloha hiditra an-tseritsika hanampy ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo mba ahafahany mifanakalo hevitra dia izay koa ao anatin'ny vondrona ONG dia manana an'izay tanjona izay koa hoe hiara-hiasa amin'ny tanora. Ny tanjona amin'ny à long terme dia hoe mihena ny disadisa sy ny fankazokevitra eny amin'ny anjerimanontolo dia milamina ny fiainan'ny mpianatra eny amin'ny université. Tapitra hatreo iny fampahalalam-baovao iny tomboky lasy tomboky vavy. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mbola misy hatrany laharan-tarobia 034 07 888 02 ahafahanao mifandray amin'ireo mpanao gazety ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM. Mametraka ny veloma ho amin'ny raha-pitsondray.